ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Riavana milalao amin'ny tompo, mbola ao ampitomboana amin'ny tsirairay mankirevana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampaherezana sy ny fampiraisana avy ao amin'ny fanahy-masina. Amen. Dia ampifaliana hatrany no hanolorana ny fiarabana ho antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo ny radio vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao, anaraka ny fandarana mpalalao azy lalana tokony alehako isika fa hivavaksika mialohan'izany. Isaorana ianao Andriamanitra ny fitiavanao, ny fitantananao, ny fitahianao anay tsirairay avy, izany no mahatoy izao anay. Ankehitriny afaka miombona amin'ny lalan'izao fandaharana izao zahay, afaka mifampitantana amin'ny lalan'izao fandaharana izao zahay noho ny fandaminanao ny fotoana anay tsirairay avy, dia isaorana ianao mandrakarivo izany ary dia manome voninahitra anao zay, mankalaza anao zay noho ny alem-piazanao sy ny fahatsaranao. Ankehitriny mangataka izay mifanahinao masina ataovy ao anatinay tsirairay avy, diovy amin'ny lalan'izany fanahinao masina izany ny fonay fa tsy mendrika izay fa mpanota, ary dia mitoera ao anatin'ny fonay ny fanahinao masina, hitarika anay sy hampianatra anay anitsy ny lalanay sy ny fiainanay. Dia hiteny ny mpanomponao fa tsy hitenao azy fa ny fanahinao masina no ampiteny, hatafita ny hafatra any amin'ny mpiaino rehetra, ary dia fanahinao masina ihany koa hanokatra ny saina, ny fo amam-panahy, ny sofin'ny mpiaino rehetra handray ny teninao. Izany no angatanay amin'ny anaranao Jesosy, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Araka izany dia ny fandarana mpalalao azy lalana tokony alehako no rahantsika izao, ka mbola ho jerentsika inona mahatonga ny olona ilay malaindaina amin'ny fiaraha-mivavaka sy ny fankanesana any am-piangonana io, ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra io. Tamin'ny herintsika dia nijeriny hoe aza manadino ny fiarahantsika miangona, fa misy namantsika izay nametraka fanamariana hoe ny olona mihitsy anie no mihemotra azy kamo amin'ilay fiaraha-mivavaka sy ilay fanompoana an'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika ny ten'Andriamanitra araka izay efa nojerena tamin'ny tapa-bolana androany, dia ny eo amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Timoty faharoa toko fahatelo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ao ka ho fantatrao fa any am-parany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka-tena, mpiavinavina, mpiteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra ny noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny toe-panahy, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany dia mazava tsara ilay tiany ten'Andriamanitra fa ireo karazana fiemorana. Raha ny lohateny eo ambony manko dia hoe ny fiemoran'ny olona any am-parany any, ny amin'ny emoran'ny olona any am-parany any. Ka raha voalaza ny ten'Andriamanitra io dia izao tena mazava be, efa raha mahita tokoa hoe mihemotra ny olona. Ary ireo karazana toetra asehon'ny olona amin'izao fotoan'izao ireo dia ireo voalaza ireo tokoa. Tena efa voalaza ny ten'Andriamanitra fa tsy tokony hahagagantsika. Fa misy araka ny fanamarina izay nataony namantsika dia misy vitsivitsy anankiroa na anankitelo resantsika manokana androany. Ka andeha ho jerena manokana ny andininy fahaefatra eo amin'ny tapany farany sy ny andininy fahadimy. Izao ny voalazany eo. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Izay no andeha ho jerentsika.
tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny toe-panahy, manana endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Satria tena izany tokoa no iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Misy namantsika anankiray niresaka dia izao no teneniny tamin'ny niantso tamin'ny telefônina izy. Aty aminay izy misy tanàna anankiray eo amin'ny tanànanay. Nisan'ny olona eo amin'ny tanàna izy mety misy eo amin'ny 50 mahery eo nisan'ny mponina eo amin'ilay tanàna kely aty ambanivohitra. Fa izao ny zavatra hitako iainan'ny olona eo amin'ny tanàna io. Ireo olona ireo izy dia efa kristianina daholo ao anatin'ny fiangonana anankiray. Efa misy amindreo ny tompon'andraikitra samihafa ao amin'ny fiangonana. Fa ny zavatra hitako izy dia izao: tsisy folo no isan'ny olona mandeha any am-piangonana. Fa izao ny zavatra mitranga: nisy fotoana asabotsy, nisy fetin'ny sekoly fokontany EPP. Dia ny asabotsy iny tsisy olona intsony teo tanàna fa olona azo iasina amin'ny ratsan-tanana isany teo tanàna, fa lasa nirodrodona akany amin'ny fety sekoly daholo ny olona rehetra teo tanàna. Izay ny fitantarany azy. Ary nipitson'iny alahady mba nisy fety koa tany am-piangonana, fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana indray ny olona nandeha nakany am-piangonana ny alahady maraina, fa dia nijanona teo tanàna daholo indray aloha ny olona. Fa ny folakandro indray, ny alahady iny ihany folakandro iny, nisy baolina indray teny amin'ny terrain, teny amin'ny kianja fanaovam-baolina. Dia nirodrodona keny amin'ny kianja fanaovam-baolina indray, nijery baolina sy nanao baolina daholo indray ny olona teo tanàna, sika tsy nisy olona intsony nijanona teo tanàna. Zay zany ny zava-misy any amin'ilay tanàna izay resahan'ity namantsika ity. Hitanareo amin'izany, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona, dia ny andro sabotsy, tontolo andro, tsy mampanina ny olona mandeha mijery fety aman-danonana. Tsy hoe akory hoe ratsy izany hoe mijery fety sekoly izany, satria sekoly pokotany io amin'izany sekoly izany ny ankizy eo amin'ny tanàna no mianatra. Tsy mampanina izany, fa mety izany hoe mijery fety izany. Fa saingy izao kosa no fanamarihana hita hoe lasa tian'ny olona mihoatra noho ilay fitiavana an'Andriamanitra, ilay fitiavana, ilay fijerena ilay fety eo amin'ny sekoly. Zay zany ny zavatra marina aloha hoe tsy mampanina ny olona mandany ny asabotsy tontolo andro, mandra-paharivan'ny andro, mikorana, manao fety, mijery fety, mihira sy mandiha eny amin'ny sekoly amin'izany andro sabotsy izany. Ary izaho mino fa tsy hoe mandeha amin'izany dia mandeha fotsiny amin'izao, fa misy vola lany amin'izany. Izany hoe mahafoy fotoana, mahafoy andro, mahafoy ny zavatra rehetra any an-tanàna, mahafoy vola aman-karena ny olona, ary indrindra moa fa mahafoy miala mandao izay fananana tokony ho atao sy ny fitadiavam-bola amin'izany andro sabotsy izany, fa lasa mandany andro ray andro tontolo any amin'ny fety. Zay zany ny zavatra anankiray marihana. Kanefa dia tadidio tsara fa rehefa tonga kay ny alahady maraina, tonga ny alahady maraina, miverina eo an-tanàna ny olona ny sabotsy hariva dia matory ny ala, dia ny alahady maraina tsy misy miala eo an-tanàna indray aloha, fa tsy olona vitsy, tena vitsy. Zay zany aloha dia namarina hoe marina ilay teny Jesosy Kristy hoe ny lalàna makany amin'ny fahaverezana malalaka sady migodana, dia be dia be ny olona mandeha makany sy tafiditra any. Fa ny ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ny any amin'ny fanjakana lanitra, tery ny lalana dia vity kely ny olona makany, efa misisika aza ny olona amin'izany makany satria tery ny lalana. Zay zany ny zavatra hoe azo marihana aloha. Mampalahelo ny zavatra ohatr'izany, ny asabotsy tontolo andro any amin'ny fety sekoly, fa ny alahady mijanona any an-tanàna. Ny alahady maraina aloha izay mbola resahan'izay, fa mbola resahana manko ilay alahady hariva rehefa avy eo. Zay zany ny zava-misy. Dia mba mitaraina ilay namantsika hoe ohatr'izany ange fiainan'ny olona aty aminay, tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mahay mandamina tsara amin'ny fiainany amin'ny maha-kristianina azy ny olona dia izao:
na nandeha namonjy ilay fety tsy akoho ilay azy izy ny asabotsy dia ny alahady izy tokony miezaka mamonjy ilay fotoam-pivavahana fiaraha-mivavaka any am-piangonana manao ny fanompoana sy ny asan'Andriamanitra. Fa tsy izany no ataony fa hoe lany any amin'ny fety tsekoly ny vola, zay zany filazana zareo, lany omaly ny vola satria betsaka ny ankizy nandeha tany amin'ny fety, visaka ihany koa. Zany ny zava-misy satria manko rehefa mamonjy fety dia mandeha daholo ny rehetrarehetra. Atao daholo izay azo atao rehetra any amin'ny fety. Fa rehefa andeha any am-piangonana dia misy ny mijanona foana any an-trano, misy mijanona foana any an-trano. Fa tamin'ity indray mandeha dia nijanona daholo ny olona rehetrarehetra tsisy nandeha. Zany hoe izay lanin'ny olona any amin'ny fety tsekoly na ny fotoana na ny vola tsy mampaninina azy. Fa rehefa ho any amin'ny asan'Andriamanitra any am-piangonana, any amin'ny fiaraha-mivavaka, any amin'ny fiaraha-miangona izy dia lasa milaza ny hoe tsy manana vola intsony fa lany ny vola, vizaka. Izany anie ny zavatra mampalahelo amin'ilay izy. Izay ny zavatra mampalahelo izay. Ary ho tohizantsika amin'ny takariva indray ny alahady, izany hoe après-midi ny alahady. Rehefa tonga ny après-midi ny alahady dia zao misesika mirodorodo, lasa mandeha makany amin'ny baolina, mijery baolina indray izy rehetrarehetra. Izany ange tsy hoe mandeha mijery baolina dia vita moramora fa manomboka mifiry ny baolina dia mifiry vao mirava, ary tsy vita mandeha amin'izao koa fa misy vola lany koa amin'izany satria mbola mitondra ankizy sy mitondra zaza ihany koa amin'izany. Ny olon-dehibe koa mandany vola rehefa ohatr'izany fa tsy hoe ny am-piangonana ihany akory no mandany vola. Fa dia mahagaga ny hoe ohatr'izany ny fomba fisainan'ilay olona amin'ilay tanàna. Ary tsy amin'io tanàna io ihany no ohatr'izany fa amin'ny toerana maro samihafa, na dia ny eto Antananarivo aza dia matetika ohatr'izany ny zavatra ataon'ny olona. Ny alahady maraina mihitsy raha ny manodidina an'Antananarivo dia efa feno olona any amin'ny kianja fanaovam-baolina. Izaho aloha dia miteny hoe rehefa tena nandroso, rehefa tena nalaza io fanaovana baolina io, na baolina kitra na indrindra fa io baolina ringby, dia lasa niteraka devoly, nitondra fakam-panahy ho an'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina sy ny any amin'ny toerana maro samihafa io resaka fanatanjahantena amin'ny alahady maraina io. Satria ny alahady vao maraina dia efa mirodorodo makany amin'ny kianja fanaovam-baolina ny olona. Izay ilay hoe tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona. Izao anefa ny tsara tadidio ohatra zao amin'ilay tanàna andresahana teo, ny akabetsahan'ireo olon'ireo izy mba tsy ilazana izy rehetra mihitsy ara dia vita batisa, mpandray fanasan'ny tompo, tompona andraikitra any amin'ny fiangonana, diakona, ohatr'izany ny akabetsahan'ireo olona ireo, ny akabetsahany. Izany hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Kanefa mandany herin'Andriamanitra satria raha manaiky ny herin'Andriamanitra izy dia zao ataony zava-dehibe aloha ny fanompoana an'Andriamanitra, zay vao manaraka ho azy ny zavatra hafa sisa rehetra. Ary tsy ny ankizy ihany na ny tanora ihany na ny olon-dehibe ihany no mirohatra amin'ireny toeran'ireny, fa ny sokajin'olona sy ny karazan'olona rehetra mihitsy. Mbola vao resaka baolina izany resahantsika izany, fa misy fanampin'izany maro dia maro mahatonga ny olona misesika makany amin'ny lalana malalaka izay mikodana makany amin'ny fiainana, makany amin'ny fahaverezana araka ny volazan'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misesika makany amin'ilay lalana tena makany amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsy ny baolina ihany tsy ny fanatanjahantena ihany, fa tsy andanin'izany izay karazana zava-misy eo amin'ny fiarahamonina izay miendrika karazana filokana, karazana fisotroana, karazana filalaovana maro isan-karazany, rehefa karazana lalao dia tena misesika ny olona makany, tena mahaliana ny olona sy mahasarika ny olona izany. Tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona. Raha izao anefa, raha makany amin'ireny toeran'ireny ianao ka mijery sy manadihady dia mahafantatra, mahita fa be dia be ny olona izay milaza azy fa kristianina mandeha makany amin'ireny. Izany ange ny zavatra mampalahelo ary misy amin'izy ireny kristianina no fiheveran'ny tenany, fa efa tena ela ny tany am-piangonana farany, mahalana no makany am-piangonana. Ary raha misy aza makany am-piangonana dia misy manao vonjy tavanandro amin'ilay fandehanana makany am-piangonana, manao tsidipahatra.
Zany resaka fampidiana kola zany ake ka tena andanin'ny olona vola, andanin'ny olona fotoana, andanin'ny olona ny androny. Tsy malala sasatra, tsy malala visaka ny olona amin'izany fampidiana kola zany. Zany fandehanana mamonjy alim-pandizana, karaoke, mamonjy boaty zany. Mamenatra no milaza an'izany hoe be dia be ny kristianina izay tafalatsaka sy tafaroboka ao anatin'izany. Zany ny zavatra hita hoe anambarana hoe marina ilay voalazan'ny tena Andriamanitra hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona. Raha tonga ao an-trano ianao, any amin'ny tranon'ny olona sasatsasany izay mihevitra ny tena hoe kristianina sy jerena kristianina ihany koa dia zao: raha mandeha ny télé na mandeha ny radio, mandeha ny film, mandeha ny hira sy ny karazany, ka hiram-pivavahana na tantara ara-pivavahana no mandeha eo na tenin'Andriamanitra no mandeha eo, dia hovain'ny olona zany, hovain'ny hira hafa araka ny filany, araka izay tiany, araka ny mahaliana azy, fa tsy liana amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy liana amin'ny fampianarana soratra masina. Tsy te hiaina amin'izany ny olona, tsy te handany fotoana amin'izany ny olona, fa aleo mandany fotoana amin'ny karazana film mampitaitaina sy mampivanitika meme. Izany ny zavatra tian'ny olona, ny zavatra, ny film mampatahotahotra, film ohatr'izany ny zavatra mahafinaritra ny olona amin'izao fotoana izao dia mampalahelo anie izany. Tsy tokony ho fiainana kristiana velively izany fa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra anie izany. Tenio tsara fa ny malagasy dia mora rebirebena sy mora fitahana, mora vily. Ny karazana loka rehetra ampidirin'ny vahiny eto amintsika io, karazana loka rehetra io. Mino aho fa hitantsika ireny izay anaovana publicité, anaovana dokam-barotra eny an-dalana rehetra eny, any amin'ny toerana maro samihafa, dia mirona sy roboka mankany ny malagasy. Ary misy olona tena mahavatra manokana vola mihitsy anaovana an'ireny loko ireny. Isan'andro isan'andro dia mividy carte amin'ilay PMU na ilay hazakazaka soavaly ireny ohatra, amin'ireny loterie, misy karazana maromaro, za tsy dia mahafantatra tsara azy fa hitako amin'ny dokam-barotra eny amin'ny lalana sy amin'ny gazety na amin'ny télé sy ny radio ireny no ahitako azy indraindray. Izany ny zava-misy hoe rehefa zavatra mahaliana ny olona dia tena ataon'ny olona, na dia fantatra izao ara fa tsy tokony atao. Raha ny tena izy ange ny kristianina tsy miankina amin'izany vitan'izany dia tokony tsy manao an'izany filokana izany. Fa i raha mahafantatra tsara ny fitiavan'ny olona ny resaka baolina io, io resaka loka amin'ny baolina io, ary betsaka nefa maty tapaka lalandra vokatr'io filokana amin'ny resaka baolina kitra io. Izany ny zava-misy hoe amporofoana hoe tian'ny olona ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy satria misy amin'ireny ny kristianina fa mandala herin'Andriamanitra, tsy mety manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona. Izany no zavatra misy mampalahelo, ary tsy ilay olona izay mitantara amin'ilay zava-misy any amin'ny tanànany ihany no mahita an'izany sy miaina amin'izany, ny tanàna izay misy azy, fa betsaka eto Madagasikara no misy an'izany. Tsika moa tsy mahita, za manokana tsy mahita izay fomba fiainan'ny olona any ivelany, fa ny eto amintsika no hitako. Dia izay no ambarako, ary izay koa no hitana amintsika dia ambarany, ary milaza miara-mahitsika eo anatrehan'izany. Izany no azo ambara mikasika izay. Fa misy etaetanay tianay mba ho ampitaina sy zaraina amintsika mpiaino ny radio Voamasoa amin'ity fandarana anio ity. Zao mantsy ny tena izy dia tokony tsy milaza na manao izo zavatra izao, nefa hitako fa hoe tokony atao ilay izy. Amin'ny lafiny ankiray manahirana sy mahamenatra ihany mitantara azy sy milaza azy, milaza ilay etaeta ao anatin'ny fandarana ohatr'izao. Nefa amin'ny lafiny ankiray misy asan'Andriamanitra izay miandrika io, dia ohatran'ny hoe teren'ny fanahy ihany ny tena hoe mba hizara amintsika rehetra izay afaka hifampizarana ny zava-misy. Zao mantsy ny tenako dia biraon'ny fiangonana FJKM anankiray
any amin'ny fiangonana atao hoe Ampangabe Fitiavana any amin'ny faritra Laribia Vatosola mbo miadana Andriamasina any sy notaparitany atsimo ny Rivo Miray no tena misy ny fiangonana izay misy anay borao fiangonana any fa président sapana Vokovokomanga ihany koa ao amin'io fiangonana io zany ny tenako fa zaho koa no filompandrindra ny ratsana fanantenana fohy be ao amin'ny Vokokomanga Ifitsika M. Zay zany ny toerana misy ana akoatra amin'ny hoe mpitarika ny vondrona fampitatana manao ny fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako isaky ny alakamisy hariva tahaka izao. Fa ny zavatra angatahana ny etaeta izay zaraina amintsika rehetra dia izao: anamboatra alitara sy pilipitra ny fiangonana any amin'ny fiangonana Ifitsika M Ampangabe Fitiavana izay misy anay io, ka ny sapana Vokovokomanga sy ny ratsana fanantenana ao amin'ny fiangonana izay feno 5 taona ny sapana Vokovokomanga nijoroany ary 10 taona ny ratsana fanantenana. Zany hoe ilay fiangonana zany dia fiangonana voahaingana satria mbola tsy ampy 20 taona ny tsangana ny fiangonana, ka anavao sy anamboatra alitara sy pilipitra izahay. Asan'Andriamanitra goavana zany atao zany satria tena le fanamboarana le toerana masina indrindra ao anatin'ny fiangonana zany no karakaraina. Dia ny sapana Vokovokomanga sy ny ratsana fanantenana no mitarika voalohany indrindra ny hetsika anamboarana izany alitara sy pilipitra izany. Dia mba mangatak'izay ho an'ny mpihaino radio Vamasoa izay manana fanomezam-pahasoavana manokana ka afaka manome tolo-tanana anay amin'ny alalan'izany asan'Andriamanitra zany. Ny fankalazana an'Andriamanitra no ilay 10 taona sy 10 taona moa dia amin'ny 12 sy 12 jona ho avy izao. Amin'ny 12 sy 12 jona ho avy izao. Raha ohatra ka mba misy amintsika rehetra izay mpihaino radio Vamasoa afaka manohana anay dia mangatak'izay hoe mba homeo izay fonareo anaovana ny asan'Andriamanitra. Ary dia tianay ny fampizara aminareo ny ten'Andriamanitra hoe ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Zay zany. Raha ohatra ka misy fahazotoana dia ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Dia mangataka indrindra izay, mangataka tanandroa ho an'izay fonareo. Misy namana sasasasany izay efa nomenay valopy ihany fa tsy afaka ny amin'ny valopy amin'ny nareo rehetra izay fa amin'ny alalan'izao fandarana izao no anaovanay ny fangatahana. Raha sitrakareo afaka miantso na mandefa ny antsara birikina ny fanomezana izay atolotrareo ianareo amin'ny alalan'ny laharana finday izay misoratra amin'ny anarako Jean Mario, izay ny anaranao, Jean Mario 033 07 482 27 dia 034 07 482 27 033 na 034 dia 482 27. Zay ny numéro afaka atsoinareo na andefasinareo raha ohatra ka manana fanomezam-pahasoavana afaka anohina izany antso ataona izany ianareo. Zay zany ny anankiray. Dia izao, rehefa mandefa ianao, raha mandefa soamantsara ianao dia alefaso ny anaranao sy ny izay tokony ho fantatra mikasika anao mba hahafahanay mandefa ny reçu avy any amin'ny fiangonana ho any aminao izay mandray anjara. Zay zany no fangatahanay. Izany rehetrarehetra zany no atao dia anaovana antsika ny asan'Andriamanitra sy anehoantsika ny voninahitrin'Andriamanitra sy ny fiombonana. Ny antony nanaovana hoe aleo ny sapana Vokokomanga no hitarika azy dia izao: anisan'ny sapana izay heverin'ny olona fa kely hery sy kely aina indrindra ao anatin'ny fiangonana ny sapana Vokovokomanga, ary vitsy ny olona manohana sy vitsy ny olona miditra ao anatin'izany sapana izany. Ka raha sitrakareo andao mba ataontsika hita hoe tena misy olona ary tena misy mpanohana, tena misy manampy izany sapana Vokovokomanga izay miady sy mifady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina sy mitaiza ny ankizy sy ny tanora tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany karazana zava-mahamamo, zava-mahadomelina sy ny karazana faharatsiana rehetra izany ao anatin'ny fiangonana. Zay no etaetanay anankiray izay ambara. Manarakarak'izay
tia indray amin'ny alalan'ny ratsana fanantenana ao amin'ny sapina vokomanga foibe. Anatanteraka ny fionambe any Parafaravola any amin'ny faritra Lotrakoroma, Solapartany Lotrakoroma isika amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 volana ho avy zao, volana Aogositra ho avy zao. Efa mipetrapetraka daholo ny fandaminana rehetra. Anomboka andefa ny taratasy, efa mandeha ny taratasy amin'izao makany amin'ny synodam-paharitany, ka ny synodam-paharitany no mizara ny taratasy amin'ny fitandremana izay tokony hizarana azy. Zay zany, efa andolo ny andinidininy rehetra. Ny teny fanevan'ny ratsana fanantenana foibe dia ny hoe fa ho amin'ny fahafanana no nanafahan'i Kristy antsika. Galatiana 5:1. Zay zany no ao anatin'ny teny faneva. Ny boky ianarana nanaovana ny fifanana sy ekinan'ny hetsika rehetra dia ny bokin'ny Galatiana. Misy ny karazana fifananana rehetra izay efa tomboky ny any amin'ny isaky ny synodam-paharitany, fa misy koa ny karazana fifananana izay tokony homanan'ny tsirairay avy. Dia mampita zany afatra zany zahay ho antsika rehetra tompona andraikitra any amin'ny synodam-paharitany izay maheno ny radio vao mahasoa, satria fantatra efa vitsivitsy isa ny synodam-paharitany eto Madagasikara ny tsy mandeha an'io ity onjam-peo ny radio vao mahasoa ity. Dia aoka mba hampitaina amin'izay tompona andraikitra ny synodam-paharitany sy ny any fitandremana izany afatra izany. Raha ohatra ka misy mila fanazavana fanampiny mikasika ny voalaza rehetra, na mikasika ny fandarana, na mikasika ny le fangatahanay fanampiana teo, na mikasika ny fionambe, ianareo dia afaka miantso ilay numéro telefona izay efa notononina teo. Zay ny fandarantsika androany, hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zay noho ny fanomezanao ity fotoana ity na hahafahanay hanatanteraka izao fandarana izao. Ao ny fandarana izay nanambarana ny amin'ny fiemoran'ny olona, ny amin'ny hoe fitiavan'ny olona, ny fahafinaretana mihoatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fananana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa fandavana ny herinao izay miseho lany etsy sy eroa amin'izao fotoana izao. Dia mangatak'izay hoe ianao hiasa amin'ny alalan'ny fananana masina, hanitsy, hampianatra, hamerina ireny olona ireny, hiverina ao anatin'ny valanao sy ao anatin'ny fanomponanao, ary dia tazomy izay mbola mifikitra aminao, tena tazomy mba tsy hiala aminao intsony mandrakizay mandra-piavin'ny fiafaran'izao tontolo izao ka hiverenanao Jesosy. Fa tianay ny manompo anao, tianay ny manara-dia anao, tianay ny miombona amin'ny alalan'izany fanomponanao zany. Ary dia mangatak'izay hoe ny asan'Andriamanitra izay miandry anay, ianao no hamery anay, ianao no tena hanohana anay, ianao no tena hiasa sy hanatanteraka zany asa masina izay ezahanay sy homaninay tanterahan'izany raha sitraponao. Ary dia mangatak'izay hoe ny fikasana sy fandaharam-potoana rehetra izay nambara sy homanan'ny rehetra, indrindra fa ny ao anatin'ny sapana vokovomanga ratsana fanantenana sy ireo ratsana efatra izay ao anatin'izany sapana izany, izay miomana anao ny fionambe amin'ity taona ity, dia ianao no tena hikarakara sy hanomana, handamina ny zavatra rehetra ahafahana manatanteraka izany, dia hanomana ny fony mampanahan'ny mpanomponao tsirairay avy koa ho vonina amin'ny fanatrehana izany fotoana rehetra izany ianao. Dia manonona ny fiadananao, ny fitahianao ho an'ny mpiaino rehetra izahay, ho tahiana mihoatra noho ny olona rehetra ny mpiaino izao onjam-peo izao, ho tahiana ary hiavaka mihoatra noho ny olona rehetra ny manompo anao, ka ho hitan'ny olona fa samy hafa tokoa izany manompo anao sy tsy manompo anao izany. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mametraka mandram-peo amin'ny raha-pitafa amintsika rehetra mpanaraka sy mihaino ny onjam-peo ny radio vao mahasoa indray ry havana amin'ny heriny toy izao, raha sitrapon'Andriamanitra, n'Andriamanitra ny voninahitra ary ho amintsika rehetra mandrakariva ny fiadanana. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.